Miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy mba hahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Asa raha fantatsika fa ny fahotana dia mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ary raha mijery tsika ny tantaran'ny Adama sy Eva, rehefa nanota izy ireo dia simba ny fifandraisany tamin'Andriamanitra vokatr'izay fahotana izay dia lasa tsy maintsy nandositra ny hery izy ireo, ny afina ny tavan'Andriamanitra. Tsy toy ny taloha intsony ilay fifandraisany tamin'Andriamanitra fa simba vokatry ny fandikana ny didin'Andriamanitra. Ary raha mijery tsika dia manota daholo ny olombelona rehetra. Be dia be ny didin'Andriamanitra izay tsy voatandritsika. Ary vokatr'izany dia izao lasa mpanota ny olombelona. Ary tsisy marina na dia iray akory aza ozy ny tenin'Andriamanitra, fa samy efa nanota avokoa izy rehetra. Ny dikan'izany dia hoe simba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia Andriamanitra masina. Ary izay fahamasinan'Andriamanitra izay dia tsy ahafahany manaiky mihitsy na dia tiantsika ary izy handray antsika raha mbola mpanota isika. Isika tiany fa ilay fahotana no tsy afa-miaraka aminy mihitsy. Ary izany nahatonga an'Andriamanitra nandefa ny zanany ho faty teo ambony hazo fijaliana. Ka ny fahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia nitondra ny fahotantsika. Isika kristianina ravana dia tsy hoe mino fotsiny fa nisy izany Jesosy Kristy izany. Tsy izay ilay finoana. Tsy izay ilay finoana takiana aminao. Fa ny finoana takiana aminao dia hoe mino ianao fa i Jesosy Kristy ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotanao. Dia ny fahotana izao tontolo izao koa. Mino ianao fa maty niaraka tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny fahotanao. Ary izay finoanao ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy ho anao teo ambony hazo fijaliana izay dia mahatonga anao ho voavela heloka. Ka rehefa voavela heloka ianao dia mazava ho azy fa lasa manana fifandraisana amin'Andriamanitra indray. Izany hoe ny rano Jesosy latsaka teo ambony hazo fijaliana zany no mitondra famelan-keloka, no mitondra fanadiovana. Ka mila mino isika hoe tena miatra amiko tokoa ilay sorona izay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, ary dia tena voavela heloka tokoa noho ny amin'izany. Dia izay no mahatonga antsika hoe lasa manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'izay tsika. Dia izany nahatonga an'i Paoly any amin'ny Romanina 5:1 dia ilaza izy manao hoe koa amin'izany satria efa nanao marinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Jereo ny baibolintsika fa misy fanamariana kely ao dia ery ambany ary hoe manana fihavanana. Lasa manana fihavanana amin'Andriamanitra isika noho ny amin'ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Dia mbola mafisiny eo amin'ny 9:1 manao hoe ary tsy izany koa fa mifalia amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazontsika ny fihavanana ankehitriny. Mifaly isika amin'Andriamanitra ozy noho ny amin'i Jesosy Kristy izay nahazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Mahafantatrao moa fa io hazo fijaliana mitsangana io dia midika hoe nampihavana n'olombelona sy Andriamanitra ny fahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ary ilay mitsivalana nampihavana antsika olombelona samy olombelona izany fahafatesana izany. Izany ny dikany. Ka tena zava-dehibe ny fahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Raha mino ianao fa mato anao teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy dia ny dikan'izay hamarin'Andriamanitra ianao, manana fihavanana ianao amin'Andriamanitra, manana ilay antsoina hoe paix avec Dieu. Sarobidy izany satria rehefa manana fihavanana amin'Andriamanitra ianao dia ny dikan'izay afaka manantona azy ianao amin'ny fotoana rehetra. Tsisy isalasalanao intsony izany noho ny finoanao ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana no anananao an'izany fanatonana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fahasoavana izany ry havana, ary raisitsika vokatry ny finoanan'i Jesosy Kristy ka dia hiaino manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'izay isika, satria efa mato antsika teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy izay namono ny fahotantsika izay efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Mino an'izany ve ianao? Tongava aminao arak'izay nono fa izany no fototry ny finoana maha-kristianina. Dia ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen.